Zay no makasika n'indra raha iny fa mananjo hitovy amin'ny olo-pirenena rehetra ireo manana fahasembanana ny sedra olana nefa ireo manana fahasembanana amin'ny fahitana ny tamin'ny fifidianana fiodinana voalohany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena lasa teo maniry izy ireo araka izany ny mba hiravonana izay olana izay. Mahakasika ny fandraisana anjaran'ny olona manana fahasembanana amin'ny fifidianana dia nambarany fa nisy tamin'ireo birao fandatsaham-bato ny tsy mahakasikatra ny fitondran'ny olona iray araka amin'ny olona manana amin'ny lafiny fahitana. Anisan'ny olana ihany koa ny tsy fahafehezan'ireo olona manana fahasembanana amin'ny fampiasana ny bilita tokana. Hatramin'izao aloha zany dia ilay hoe manana zo mitondra olona iray hanampy anazy mizamba amin'ny fanatanterahana fifidianana mbola izay ihany aloha zany zao no zavatra andraisin'ny fanjakana hoe afaka hanampiana olona manana fahasembanana fa na ny fampianarana fampiasana an'ireny bulletin unique ireny ary zao zany dia tena tsy nahazo an'izany fifanana izany olona manana fahasembanana dia anisany antony nahatonga ny olona somary kamo izy iny zany tamin'ny fifidianana voalohany teo satria tsy haindry zareo hoe atao manao ahoana ilay izy na ny olona ataontsika hoe tsy manana fahasembanana ary moa zany manana fahasarotana amin'ilay izy dia atao hoe somary natahotra kely zany olona manana fahasembanana tamin'izay. Isika eto Madagasikara dia anisany nanao son'ny fifanarahana hametrahana ny lamina ny zon'ny olona manana fahasembanana eo amin'ny firenena. Hatramin'izao anefa dia mbola tsy misy lalana mamaritra ny olona manana fahasembanana ho toy ny olo-pirenena feno. Hita taratra izany amin'ny sehatra maro toy ny amin'ny lafiny arak'asa. Misy ny tsy fahatokisan'ireo olona manana fahasembanana sy ny fanelikiliana azy ireo. Nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana dia nisy ny fitiliana maimai-poana ho an'ny olona manana fahasembanana sy ny fianakaviana.